fifaliana ho ay ny mpitandrina solofiny rina raha mboarsonina no miaramba antsika rehetra na aiza na aiza misy anareo manaraka zao fandarana azoantaka fanavotana am' Kristy Jesosy zay torina ho an'ny olatra zay mitandy famonjena fantatsika tsara fa efa nitombotra ny andro efa manerany tany ny fizantoetra tamin'ny alalan'ny coronavirus ka dia satria ny tenin'Andriamanitra no torina sy ambara de hivavaka atsika misaotra anao zay Andriamanitra fa nofasavanao de tanteraky zao fotoana zao de matoky sy manantena ny saina fahendrena fahalalana fa tsy saina avy aminao raha miatrano ny teny mivavako ka de matoky sy manantena fa hitondra fa mbelombelomana sy finoana ho an'ny maro ny zavatra zay ambara ka de honao ny dera ho anao misaotra anao voninahitra Andriamanitra minaran'i Jesosy Kristy Tompo saotra Andriamanitra amen alleluia fa nandinika momony amin'ny vavaka zay nataon'i Jesosy tsika ary izy de efa nanambarina nampianatra raha teo fa araka voalaza ao amin'ny Matio Jesosy Kristy mihitsy no mampianatra manambara amin'ny olona zay mino zao zany fanambarany zany Matio toko fahenina manomboka ny andininy dimy ka dimy sy ny enina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Matio toko fahenina ny andininy dimy sy ny enina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsihy fa izy dia tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana hahitany ny olona azy lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiny fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivava amin'ny rainao zao mangingina ary ny rainao zao mangingina no hamaly anao eto aloha raha mandinika ny tantaran'i Jesosy tsika Jesosy dia mivavaka any an-tendrombohitra any amin'ny tany foana any anefitra voalaza ao amin'ny baiboly zany ary izy rery no mandeha sarotra nefa manao mivavaka mandeha rery any anefitra amin'ny tany foana na an-tendrombohitra de nampianatra Jesosy mba hidiratsika eo amin'ny efitranotsika de ao mivavaka mba tsy hisehoseho ary raha mamaky ny andininy fito ndray tsika sy ny valo de zao ny tenin'Andriamanitra Matio toko fahenina andininy fito sy ny valo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha mivavaka ianareo de aza mba manao teny maro foana tahaka ny Jean-Kristy fa ataony ho niamaron'ny teniny no hiainona azy koa aza manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo zay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy azy ianareo Andriamanitra mihitsy nanome ny olona ho an'i Jesosy ary manamafy an'izany Jaona toko fahenina andininy efatra amby efapolo Jaona toko fahenina andininy efatra amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy tao amin'ray zay naniraka ahy ary zao anango anazy amin'ny andro farany eto zao de mazava tsara fa matetika ny olona rehefa antanina hoe efa ao amin'i Jesosy ve ianao de mamaly le olona efa ao amin'i Jesosy satria za nan'olo tena za nandroso tamin'ny batisa za fampandray fanasan'ny tompo za mazoto mamaky baiboly za mandeha mitory ary ambarako am'ireny olon'ireny hoe tsy ao amin'i Jesosy ianao satria zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany andininy sivy amby roapolo sy ny telopolo Korintiana voalohany toko voalohany andininy sivy amby roapolo sy telopolo rehefa nomen'Andriamanitra saina le olona hitady an'i Jesosy de tao amin'ny ray ho any amin'i Jesosy tantanany ho any amin'le lalana Jesosy ny lalana de ampandrosoany ampidiriny ao amin'ny vavahady Jesosy ny vavahady ady ampandrosoany ao amin'ny vala Jesosy ny vala zay nahatonga an'ity Korintiana voalohany toko voalohany andininy sivy amby roapolo sy ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe mba tsy hisy loko-mahazo mirehireo anatria Andriamanitra fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy zay nataon'Andriamanitra fahendrena sy famarinana sy famasinana ary fanavotana ho antsika Andriamanitra mihitsy ny nametraka ny olona ao amin'i Jesosy ka tonga ny Jesosy lasa fahendreny le olona famarinany le olona famasinany le olona ary fanavotana ho an'le olona afaka azy amin'ny ota manandevo afaka azy amin'ny fahalemena sy ny tsy fambiazana rehetrarehetra zay zany nahatonga an'le vavaka nataon'i Jesosy tany amin'ny Jaona toko fafito amby folo
araky nylazatsika zao amin'ny andininy tapa mifarany andininy faharoa manao hoe atsika andininy faharoa minaran'i jesosy manao hoe jaona fito amby folo andininy faharoa araky nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo reketra mba hanome fiainana mandrak'izay ho an'izay reketra nomenao azy iny men'andriamanitra fahefana amin'ny nofo rehetra jesosy ary profon'izany raha vakitsika ny galatiana toko fahenina galatiana toko fahenina andininy efatra amby folo de zao mifanambarana galatiana toko fahenina andininy efatra amby folo amin'ny anaran'i jesosy manao iny fa sanatria hoy ny apôstôly paoly raha mba misy ataoko rehare avatsy ny hazo fijaliany jesosy kristy tombotsika izay niakavohomo zao tontolo zao tao amin'ny hazo fijaliana raha ny amiko aza kosa raha ny am'izao tontolo zao tontolo zao zany nataon'andriamanitra tao amin'i jesosy natany alohany natognavany olo tonga zanak'olona natao amin'ny androny natao orinany mandraka tombany fikatona varavara-pahasoavana nataon'andriamanitra amin'i jesosy avokoa ny olombela rehetra ka rehefa nombona tam'izay azo fijaliana jesosy de anjarantsika ny misy matoky fa niara-vohomby tam'i jesosy teo amin'ny fijaliana ny olona rehetra mba afaka ny olona manandevo afaka n'le nofo misy filana fandrina raha mino fa raha tsy mino mo ina no azo atao ady zay zany men'andriamanitra fahefana amin'ny nofo rehetra jesosy tsisy akanavaka amizy raha vakitsika indrany andininy telo sy ny efatra de misy teny toy zao jaona fito amby folo andininy telo sy ny efatry amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo azao no fiainana mandrak'izay de ny mahafantatra anao zay andriamanitra tokona sady marina ary jesosy kristy zay ekoa ny rahinao zaho efa nankalazanao ty ambonin'ny tany jereo tsara eto vitako miasa nomenao ahy ataoko zany efa vita zany ny famonjena ary ankehitriny raha eo mankalaza ahy amin'ny tenanao de agny voninahitra ny rahako nana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo zao nambaran'i jesosy fa ny fiaina mandrak'izay de zao ary zao ny fiaina mandrak'izay de ny mahafantatra anao zay andriamanitra tokona sady marina a jesosy kristy zendranao tsy hoe mahafantatra hoe malala fotsiny hoe zay andriamanitra ray fa mahafantatra mombamombany amin'andriamanitra ray mamindra fosy miantra maharo-po sady be famindram-po tsy mba mandaha teny manakariva tsy mitahiry fatazery manak'izay tsy mba manao amitsika araky faotantsika na mamaly antsika araky latsika izy fa tahaky ny avonlanitra ambony tany abe famindram-pony am'izay matahotra azy tahaky ny alavitra tsy sanandrefana alavitra ny anesorana ny fahotana amitsika araky mborazany salamy fa telo amby zato ary andininy favalo ka hatramin'ny rombe folo zay ary fanambara tamitsika koa ny am' jesosy zay tonga zanak'olona ka niaritra nyfahoriny fijaliana rehetra ary nanaiky nombona teo amin'ny azo fijaliana andatsaky ny rany afaka antsika mitaonandevo atonga antsika tsopo amitantsony ary atonga antsika ho tonga zanak'andriamanitra rira tamy fitsanganany tamy maty apahany any zany resahana zany fa zay mihitsy lazainy ary zao no fiaina mandrak'izay de ny mahafantatra anao ny andriamanitra tokona sady marina ary jesosy kristy zay ny rahanao azava loatra ny tenin'andriamanitra am'tiny andininy fahatelo ty hoe ary zao no fiaina mandrak'izay de ny mahafantatra anao andriamanitra tonga sady marina ary jesosy kristy zay ny rahanao ary o ndray jesosy eo amin'ny andininy faefatra zaho efa nankalazanao ety ambonin'ny tany vitako ny asa nomenao ahy ataoko ary ankehitriny raha eo mankalaza ahy amin'ny tenanao de amin'ny voninahitra ny arahako nana taminao fony tsy mbola ary zao tontolo zao nambarany jesosy tao amin'ny fivavahany nataony fa nankalaza ny an'andriamanitra ty ambonin'ny tany izy ary vitany ny asa zay nanoran'andriamanitra sy ty de nafamonjena antsika navotona antsika ary fanomezana voninahitra n'andriamanitra fankalazana azy tety ambonin'ny tany ady hoy izy hoe araky ny teny zay nanambarany ny tena mankalaza amin'ny tenanao de amin'ny voninahitra ny rahako nana tanao fony mbola ary tsy mbola ary zao tontolo zao raha mbola tsy ary akory zao tontolo zao de fa tao amin'andriamanitra jesosy ary niaraky nana voninahitra tamin'andriamanitra tao amin'andriamanitra izy ary ray tamin'andriamanitra izy zay natonga ny teny jesosy hoe zaho sy ny ray dia iray ihany vavaka nataon'i jesosy zany zay zany tapany voalohany
amin'ny fivana atao jesosy toy za tsika indray ny toeny ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo misy teny toy zao vakitsika aminaran jesosy vavaka ihany jesosy nasiako tamin'ny olona zay nomena ho aky avy am'zao tontolo zao ny anaranao anao regny ka nomena ho ahy ary ho tandremany ny teninao ny amin'ny mpianatra no ndrisan jesosy eto ozy hoe nasiako tamin'ny olona zay nomena ho azy io apôstôly zany avy tam'zao tontolo zao ny anaranao n'andriamanitra de fitiavana andriamanitra anao regny ka nomena ho ahy an'andriamanitra ny olona de meny am jesosy satria andriamanitra ny mame an'le olona am jesosy ary nitandremany ny teninao re tenin'andriamanitra zay nolazany jesosy tamin'ny mpianany de nitandremandreo mpianatra de nambara am jesosy tamin'ny rainy zany raha toy zatsika ihany ny fanambarana eo amin'ny andininy fahafito fantany ankehitriny fa avy taminao zay reketra efa nomena ho ahy ny mpianatra zany de nafantatra fa ny zavatra rehetra zay nomeny ray jesosy de avy tamin'ny ray ozy hoe fantany ankehitriny fa avy taminao zay rehetra efa nomena ho ahy zay olona rehetra any nomen'andriamanitra any jesosy de fantatra fa avy amin'ny ray ny andiny favalo raha vaketsika ny jaona toko fito amby folo andininy fahavalo fa nyteny zay nomena ho ahy de nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho ary nino izy fa hianao no naniraka eto zany dia nambaran jesosy tamin'ny rainy fa hoe ny teny zay nomena ho ahy de nomeko ho azy ary raisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho nino zany ny mpianatra fa avy tamin'andriamanitra tamin'ny ray jesosy ary nino izy fianao no naniraka ary niany fantatra fotia fantatry jesosy ny taom-pony sy ny saindreo mpianatra ary fantatra fa hoe ny tena nino tokoa ro mpianatra ao fa avy tamin'andriamanitra ray jesosy kristy tompo raha vaketsika ny andininy sivy sy ny folo de misy teny toy zao ny anaran jesosy jaona fito amby folo andininy sivy sy ny folo manao ny anaran jesosy zaho mangataka ho azy tsy mangataka ho any zao tontolo zao aho fa ho any zay nomena ho ahy satria anao izy ary zay ahy reketra di anao ary zay anao de ahy ary efa ankalazaina eo aminy aho jesosy de nilaza taminay fa hoe mivavaka ao zy mangataka ho any reo olona nomena ho ahy reo tsy ho any zao tontolo zao a fa ho an'reo zay nomena ho ahy satria anao reny ary izy amin'ny andininy fahafolo ary zay ahy reketra di anao ary zay anao de ahy ary efa ankalazaina eo aminy aho eo tsary zany fa mpianatra de nankalaza any jesosy ary any voninahitra azy satria jesosy koa moa ny teny hoe zay mankalaza de mankalaza ny ray fa zay tsy mankalaza ny ray de tsy mankalaza ahy teny nambarany jesosy vaketsika indray ny andininy ndraiky amby folo sy ny roa amby folo amin'ny vavaka nataony jesosy ihany vavaka nataony jesosy indray amin'ny anarany jesosy raiky amby folo sy ny roa amby folo manao hoe ary tsy ho eto am'izao tontolo zao nitsony aho fa izy reto no eto am'izao tontolo zao ary zaho mankany aminao ray masinao terizy reo amin'ny anaranao zay nomena ho ahy mba ho iray ihany izy tahaky ny mahiray antsika raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao zay nomena ho ahy ary ho tandremako izy ka tsy misy very afatsy ray zanaky ny fahaveresina ihany mba atanteraka ny solitra masina eto zany jesosy de nilaza tamin'ny rainy hoe zaho tsy eto am'izao tontolo zao fa izy reto no eto am'izao tontolo zao ka ray masina ozy terizy reo ny amin'ny anaranao masina zay nomena ho ahy de iny arovana zany ny olony andriamanitra eto amy jesosy
mba ho ray ihany izy tahaka ny maray antsika ray am'zaotry atao rehetrarehetra any andininy ambe folo de hoe raha mbola teo am'izao tozao aho dia hitahiry azy tamy anaranao zay nomenao ary no tandremako izy da zay ntsay fa nitandremany ra olondrao ary ola zay mbola miaraka amiko iny mbola tandreman jesosy any ka tsy misy very ambatsy zay ny zanaky ny fahaveresana ihany mba atanteraky ny sotra masina jodasy moa no ataony hoe zanaky ny fahaveresana etoa a jesosy zany a de miaro mitahiry ny olony tsy reo mpianatra taminy zany fotoana zany ihany fa reo olona rehetra mino reketra de ao am jesosy avokoa fakitsika ndray ny andininy efatra ambe folo sy ny 5 amin'ny nara jesosy manao hoe efa nomeko azy ny teninao ary halany zao tontolo zao izy satria tsy namany zao tontolo zao izy tahakay tsy namany zao tontolo zao da zay ny jesosy fa ny olony ao aminy zany de halany zao tontolo zao tahaka ny ankalan'ny olona n'Andriamanitra sy jesosy tahaka ny ankalany akozy izy zaho tsy mangataka aminao mba ampiala azy am'izao tontolo zao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy ny olon'Andriamanitra zany tsy nangatany jesosy hiala am'izao tontolo zao fa miaraka am'izao tontolo zao ihany fa zao kosa arovana amin'ny ratsy arovana amin'ny fakapanahy arovana amin'ny zavatra tsy mety rehetrarehetra arovana izy reo ary Andriamanitra mihitsy zany tompon'antoka amin'ny fiarovana izany raha fakitsika indray ny andininy 1 ka hatramy 5 misy teny toy zao 1 ka hatramy 5 mivavaky nataony jesosy manao hoe tsy namany zao tontolo zao izy tahaka tsy namany zao tontolo zao manamasina azy amin'ny famarinana iteninao ny famarinana tahaky nanoranao azy ho am'izao tontolo zao no mba anyrahako azy kosa ho am'izao tontolo zao ary ho any reto no anamasinako ny tenako mba anamasinana ny famarinanao azy jesosy de nilaza mihitsy hoe tsy namany zao tontolo zao izy io sy reo olona zao tontolo zao ny olon'Andriamanitra zany reo zanaka mihitsy tsy namany zao tontolo zao tahaka tsy namany zao tontolo zao tsy namany tsy miraipetsapetsa am'izao tontolo zao de ozy hoe manamasina azy amy famarinana jesosy io famarinana io manamasina azy amy famarinana manamasina azy amin'ny amy jesosy zany ary ny teninao ny famarinana jesosy ny tenin'Andriamanitra famarinana tahaky ny nanoranao ahiko am'izao tontolo zao mba andrahako azy kosa ho am'izao tontolo zao de irahana zany ny olony jesosy mba hitory anambara ny famonjena mandraisan'lo famonjena tahaky nandrahan'Andriamanitra ny jesosy ary mitondra famonjena ho an'ny maro de hoy izy hoe ary ho any reto no anamasinako ny tenako mba anamasinanao amasinany famarinanao azy de le fahamarinana jesosy ny fahamarinana manamasina ny olony tena zava-dehibe vakitsika indray any jaona 7:20 ka hatramin'ny 13 aminara jesosy nefa tsy ho any reto ihany no angatahako fa ho any zay mino ahy koa no ny teniny mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary zaho koa ao aminao mba ho amitsika koa izy mba hinony zao tontolo zao fa hianao no nangiraka ary meko azy ny voninahitra zay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny mahiray antsika zaho ao aminy ary ianao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy mba ho fantatry zao tontolo zao fa hianao no nangirakay sady efa tia azy tahaky ny tiavanao azy eto de ambarany jesosy zany mba tonga andreo mpianatra ho ray mba ho iray ihany izy mba tahako ny mba iray amy zavatra etreta amy teny ambara amindre torina ray finoana ray hevitra ary meko azy izy voninahitra ao menazy zany ny fanamasina voninahitra n'Andriamanitra menazy miaraka amy fitiavana mba ho iray ihany mba ho ray izy tahaky ny mahiray antsika raha tsy misy an'le fanamasina tsy mety ray mihitsy ny olona am jesosy mifanamasina mahiray azy zaho ao aminy ary anao ato amiko mba atanteraka
ho mba tanteraka fa iray izy tian'andriamanitra ho ray daolo ny olona mihina ao aminy zany zatra nambara farany jaona 17:24 ka hatramin'ny 20 manao hoe ray eo tiako mba ho any amiko any amin'ny toerako reo zay nomena ho ahy mba ahita ny voninahitro nomena ho ahy izy fa efa ty ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanondrena zao tontolo zao ray marinao tsy malalanao zao tontolo zao fa zao nahalalanao ary reto efa mahalala fa tianao no naniraka ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola fantariko azy ihany mba ho ao amin'ny fitiavana zay nitiavanao ahy ary za kosa ao aminy ny anaran'andriamanitra moa de fitiavana ary nampafantariny Jesosy ny mpianany hoe Andriamanitra de fitiavana ary zay natonga hoe ray marinao Andriamanitra de ray masina ray marina ray tsara hoy Jesosy tsy nahalalanao zao tontolo zao fa zao no nahalalanao ary reto efa malala fa tianao nefa naniraka nafantariny Jesosy mpiana mihitsy fa Andriamanitra tsy to Andriamanitra masina Andriamanitra mpamorona zao tontolo zao zay tsy nafoy zao tontolo zao no naniraka azy mba hamonjy zao tontolo zao ary de Jesosy naniraka an'zereo ndray ary hoy izy 9:20 ary rehefa nampafantariko azy ny anaranao ary mbola ampafantariko azy ihany mba ho ao amin'ny fitiavana zay nitiavana ho ahy ary zaho kokoa ao aminy afantariny Jesosy ny mpianany zany de hoe fitiavana Andriamanitra de fitiavana ary avaky itsika ny amin'ny Andriamanitra zay ao amin'ny Salamo 3:1 de zay mihitsy ny fanambarana satria ny mahafantatra an'Andriamanitra ho Jesosy hoe azao ny fiaina mandrakizay de ny mahafantatra anao Andriamanitra tokony sady marina a Jesosy Kristy zay nranao Salamo 3:1 ka 5:20 aminaran'i Jesosy mamindra fo sy miantra iave mari-po sady be famindram-po tsy mba mandaha teny mandrakariva izy na mitahiry fatahizana mandrakizay tsy mba manao amitsika araka fahotantsika izy na mamala atsika araky ny aotsika fa tahaky ny avony lanitra ambony tany ny abeny famindram-pony am'izay matahotra azy tahaky ny alavitry ny atsanana nandrefana no alavitry nanisora ny fahotantsika amitsika zany io Andriamanitra io ary azo antoka zany ary nivavaky Jesosy tsy nivavaka ho an'ny tena hoe mankalaza amin'ny tenanao matsandray mankalaza ny zanakanao nanambary fa vita daolo ny asany ranao ah fa mivavaka ho an'ny mpianany izy ary fa vita mivavaka nataonao an'ny mpianany de mivavaka ho an'ny olona mindratreran'zao tontolo zao izy ho an'zay rehetra mandray ny teniny hafatra mba atonga andrainy koa vohomana itsenany Jesosy amindreo amin'ny lanitra rehefa ho avy eny amindreo amin'ny lanitra izy satria tsy maintsy ho avy Jesosy ary ny famantarana de anisany ankire famantarana zao coronavirus zao zay manerantany volaza ny apokalipsy 7:7 ka hatramin'ny 7 zay mamaky azy fa fizantoetra manerantany ka dia fasahoandriamanitra amitsika rehetra de motateraka amitsika fikasany ka dia voninahitr'Andriamanitra ny zavatra nambara tam'izany mivavaka nataony Jesosy zany amen ivavaka tsika sotranao zay Andriamanitra mifamindram-pony miteny zay nambara nafantarinao nay nivavaka nampianarina nivavaka nataony Jesosy amin'ny Jaona 7:10 nivavaka zay vavaka ho an'ny mpianany vavaka ho an'ny olona mino rehetra mivavaka mba iray ihany ny olona mino rehetra ka de ankalazainao hoe voninahitr'Andriamanitra ary mifahasavanao hiasa mahery aminay ary ho voninahitra ao fiainay ho anao ny dera saotra voninahitr'Andriamanitra minaran'ny Jesosy Tompo saotra Andriamanitra amen alleluia veloma mandram-piaona tompoko fa samy Andriamanitra amitsika rehetra amanaraka indray aminaran'i Jesosy amen